Mbola ao anatin'le fanadihadiana sy firesahana mahakasika ny firaisana amin'i Kristy izay hitondra hery ho anao. Miatrika an'izao fifanjevoana tsy ahazoana fahazavan-tsaina omeny ity tontolo ity. Ka manasa anao hanorika aloha vehivavaka isika. Raha n'aiza any an-danitro hitera sy mankalaza ny anarano izay mety anao. Mangataka anao mila fo sy hamelany heloka mba ahafahana mahafantatra ny sitraponao ary ahary fahazavan-tsaina ka nitady-dalana seho omena dia voarakitra ao an-tsaina ka ho zary toetra mba hisehon'ny voninahitra tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Ao amin'ny Matthieu toko 5 evakitsika manomboka amin'ny 1:17. Matthieu toko 5 1:17. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna, na ny mpaminany tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Kristy rehefa tonga teto ambony tany ity dia tsy nitanisa izy. Tsy nitanisa an'io dimy folo io satria raha vao metaka lalàna moa zany dia 10 dia maro io lalàna imoraly ihany koa io. Tsy nitanisa izy fa lazainy mihitsy hoe hanatanteraka. Tsy misy zany olombelona afaka hatanteraka amin'ny fahafenoany ny zavatra taky ny lalàna. Ary mbola manambara ny soratra masina hoe izay diso amin'ny iray aloha dia diso amin'izy rehetra. Ary fantatry ny mpanjaka an'izao famaizina an'izao zany. Ary izay mampitonga azy manome takam-panahy. Ny ampanota mantsy zany dia izao mipironana hanota ao aminy. Famorongatra io rehefa eo ny sakam-panahy. Ka raha vao tsy voaova zany ny fomba fisainany dia lako. Ary izay indrindra mahatonga an'i Jesosy tsy nandrava lalàna avy fa hanatanteraka. Fa fomba ahoana nesa ilay tiany ho resahana amin'izay dia ndao nge vakintsika ny ambaran'ny Hébreu. Hébreu ny toko 10. Hébreu toko 10 dia vakintsika ny 1:20. Dia makiteny. Izao ny fanekena ataoko aminy. Rehefa afaka izany andro izany hoy Jehovah, ataoko ao am-pony ny lalàko sady ho soratako ao an-tsaina. Ataoko ao am-pony ny lalàko sady ho soratako ao an-tsaina. Izany hoe iza mihitsy ny hanatanteraka amin'io dia ampiasainy. Ary mahatonga hoe vahoana no amin'ny Jesosy rehetra ihany koa tsy eto amin'ity fiainana ity. Tsy eto amin'ity fiarahamonina, tsy eo amin'ny fahaizan'olombelona fa lalàn'olombelona. Fa rehefa afaka izany andro izany dia ho ataoko ao am-pony sady raiketina ao an-tsaina. Ilay fahasoavana izay hamonjenan'ny olona izay tsy avy aminao io fa fanomezana. Abeny hamonjenan'ny olona. Fa ilay fanomezana mila raisina. Ekena aloha dia raisina. Ary izay koa no tsy ampy amin'izao. Ary tsy azo ilay izy. Izany hoe ao amin'ny saina ny manaiky dia ilay fandraisana azy ilay fanapahan-kevitra. Ka ity tontolo ity zany manao zavatra tsy mazava tsara. Dia lasa tsy hitanao aiza. Dia amin'izay mantsy rehefa tsy mazava tsara dia diso foana ilay fanapahan-kevitra rehetra. Ary io fahazavan-tsaina io rehefa miteny ny soratra masina dia hiaro anao ny tainana mazava. Dia tsy inona fa avy amin'ny alàlan'ny fandinihanao ny soratra masina rehefa mandinika ny soratra masina ianao. Dia ny atao hoe mandinika dia misaintsaina mihitsy. Fa tsy hoe mamaky hoe misaintsaina. Ary rehefa misaintsaina dia misy zavatra mazava tsara ao an-tsaina hitondra amin'ny faharesen-dahatra handraisana fanapahan-kevitra. Dia mazava zany ilay teny hoe dia ho raketina ao an-tsaina. Dikan'izay rehefa ao izy dia izao mitarika anao tsy hanatanteraka intsony. Satria ny amaranany teny io ao amin'ny 17 dia izao dia hoy koa izy ny fahotany sy ny heliny tsy ho tsarovako intsony. Aika izany ity famelan-keloka ity dia fiposehana ao amin'ny poti-pisainanao mihitsy. Ilay fisainam-pahotana. Karaha ny teniny teo aloha ny teny hoe nareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Dia ilay fisehon'izay ilay firaisana amin'i Kristy izay ao anaty izay eo am-piainanao any.
Ka ny fiainana ara-panahy zany dia hita taratra eo amin'ny fiainanao andavanandro. Fambonitsy-tsaina io, fambon'ny-toetra ary hita taratra. Ireo olona manana ny fambonina ara-panahy eo amin'ny fiarahamonina izay misy azy, hita ao an-tokantrano tena mikorana. Fa ity fiarahamonina ity mampianatra hiteniteny foana. Ibezibezinanao fanakianana, tsy hafenitenipo. Nefa izy milaza hoe ara-panahy hono. Ary izay ilay mila hainy malavaka an'izay. Mila tonga amin'ny tena fibebahana marina zany vao afaka ho tafapetraka izay ary fekikely. Satria Kristy eo amin'ny efitra masina indrindra zany izay rehetra tonga amin'ny fibebahana maro sy miaiky ny elona dia izao ho voakosoka mihitsy ny fahotana. Ary izao vanim-potoana andalovantsika izao, iainantsika izao maro marina kokoa no hanatanterahana izany. Ka raha miteny izy zany hoe sy tonga andavan'ny lalàna izy fa hanatanteraka dia ny mpahatanterahana izay ao aminao mihitsy ny tiany hiainana an'izay. Ivererantsika ary Matteo 5:1-10. Palazaiko aminareo marina tokoa, mandrapahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na teny tsotra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ka tsy maintsy ho tanteraka eo amin'ny olona ary hita eo aminy. Ary amin'izany na zovy no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa na zovy no mankatoa sy mampianatra eo dia izy no atao lehibe amin'ny fanjakana. Izany hoe miverina tanteraka izany ny fankatoavana. Ny ota dia tsy na fotom-pisaina tsy mankatoa fa ho averina ao an-tsaina. Ny fahasoavana zany dia tsy inona fa ho saina napetaka Kristy ao amin'ny sain'ny olona hankahala fahotana. Dia izay nahatonga ilay hoe ny fahotana tsy ho tsarovana intsony satria ho voakosoka izay. Dia ho afaka ilay foronana ao anatiny. Izay nefa Kristy irery no afaka manatantera an'izay. Ary izay mpe-onina ao anatinao izy. Ary ho tanterahana izay ary ny tenim-pikantsana dia ahafahana manteraka izany. Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseho ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ny kristianina rehetra zany miandry aminareo. Ilay fiavian'i Jesosy Kristy. Satria izay no mamany zavatra rehetra. Fa miomana kosa zany amin'ny tontolo misy azy. Ny fiomanana zany eo atao eo dia averina indray hoe tsy olana izany eo hatrehan'io fa mitarika anao kosa andiny tena hamantatra ny amponjavatra ary handray ilay tena vahaolana izay omeny Jesosy Kristy. Ka raha mitaraina ianao zany hoe olana be ty dia tavela eo ianao. Fa raha mandinika tsara ny toe-javatra ka mandiny tena, izany hoe ny toe-javatra zany hitarika ianao andiny tena. Dia raha milaza ny soratra masina hoe toy ny lamba misondrany fahamarinana io, izay ilay faniriako. Satria fanamarina tena daholo no betsaka. Zahozahoana, fiafonafonana ary ny fanandratana ny rehadiko izay tsy avy amin'ny ray fa avy amin'ny Zoto. Ka mila mampifantoka very eo amin'ny Jesosy, izay ilay hoe mijery an'i Jesosy, tompony ny finoana sy mpanefa azy. Noho izany, miomana ho amin'ilay fiaviany be voninahitra isika. Any amin'ny Kristy afantoka fijerinao iray manontolo. Hiakarina amin'ilay fentiny tena ara-panahy. Ka raha vao miresaka ara-panahy isika dia ara-tsaina izany. Kristy no miseho saina. Fa miasa amin'ny fomba fisaina sy ny eritreretra kosa ny mpanjaka an'izao fameziana izao mamitaka amin'ny zavatra raisina amin'ny respect.
Amilo fisainana tsy hifantoka amin'ilay tena izy. Andrediredy izy. Satria fantatry ny mpanjaka an'izao famezinana izao tsary Satana. Fa raha vao fantatry hoe ny olombelona io dia afaka hakana angaim-panahy satria fangesana fiainan'ny fisainana amin'ny teny vahiny hoe conscience. Ary io zany iny tena zava-dehibe. Feheziny ankehitriny, feheziny mba tsy ho tonga tany. Ka rehefa miasa ny tanamasina, araka nambaran'i Jaona toko faha 9:25 raha tonga izy dia mpiaiky izao tontolo izao iny. Ny asan'ny fanahy voalohany dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Io fanahy io zany ahatonga ny olona anankiray hatsapa. Raha teny amin'ny teny hoe conscient. Fa misy zavatra tsy mety tsy marina. Ary izay fitaka ataon'ny tontolo ataon'ny mahatsapa. Dia mbola midioka any amin'ny tsy izany dia izay moa hoe tsy zava-boaka mitaika. Fa rehefa mahatsapa ianao dia ho hitanao ady am-panapa-kevitra hiavy eo, hiakankana. Fanavoazana tanteraka zany ny fiarahana amin'i Jesosy. Azo vitany hoe fanavoazana fitomboana fivelarana eo amin'ny lafin-piainana iray aman-kely. Anika tananao ny Jesosy. Amelombelona ny fanahana. Ka na inona hoe zavatra miseho dia hatsapa fiadanana manankarena. Anasanao hanolotra alohanao fa hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy noho ny teny izay omena. Misaotra anao noho ny fidiranao an-tsehatra amin'ny fotoana tena ilaina. Ny fahazavan-tsaina mba hialana famitana tao ty tontolo. Fa ampio kosa taria izay mba hifantoka ao aminao Jesosy, hametraka ny fosin'ny saina ao aminao ary ho tapahanao mihitsy ny fisainanay mba hahafahanay manavaka ny ratsy sy ny tsara, mety sy ny tsy mety azo atao. Ka mba ho any amin'ny famezamboninahitranao mandrakariva ny fanapahan-kevitra raisinay. Tonoina sy angatana nanao tsoko sy hivavaka. Amen.